Fa manoloana ny feo mandeha momba ny fisian'ny kajikajy politika anovana ny ben'ny tanàna dia nitondra fanazavana ny ministry ny fanaparam-pahefana Rufiny Tsiranana ary nilaza moa fa tsy tokony atao izany raha tsy misy fahadisoana goavana ataon'ny ben'ny tanàna. Anisan'ny feon'ny ela tamin'ity herinandro ity ny mety anovana ny ben'ny tanàna izay am-perinasa rehetra ho lasa filoha delegaziona manokana na PDS. Notsipihan'ny ramatoa Rufiny Tsiranana izay ministry ny fanaparam-pahefana omaly dia tsy apandrana afatratra eto dia tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra ofisialy ny hanotanterahana izany. Amiko aloha za tompona andraikitra voalohany miahy ny ben'ny tanàna tsisy an'izany mbola resaka zany mihitsy hatramin'izao amako naissance hatreto tsy misy an'izany mihitsy. Ary tokony atao ve zay? Inona no tokony anaovana izany? Matetika ombenombeny président miteny foana hoe amin'ireny le fanovana olona reny atsika zao mbola anatin'ny tetezamita tsy tokony raha tsy dia hoe misy faute lourde be tsy tokony ovana mihitsy ny olona. Araka izany no an'ny ministry ny fanaparam-pahefana dia tsy tokony hisy ny fanovana ben'ny tanàna izay tanterahana raha tsy misy ny fahadisoana na ny tsy fanarahan-dalàna goavana izay ataon'ny ben'ny tanàna iray.